wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen wafakabakinao rasefo amen. Oh yo yeah. Salama tuko manasanao hamakiti kaye vovao yeah. Mifantu tsara mandresa pena maaiza miente yanaro tsara misaotra anao hatrany manaraka ity flashback hitako ianao fa te ho afakabaka ny lesona androany toy nylay farany samia miaino fa ahazo ny anjarany tapany faharony reproduction humaine hinoko fa alinanao andety ribaine raha vao miresaka ity reproduction de tsy miala amizany ny fécondation de ilay rendez-vous fiaonana malaza tsy manapaharo eo amy trompe de falopany no miaona 14e jour ane ny fotoana eo no fiaonana malaza miansika mitambatra tiazaza tieny ka mety malana spermatozoïde signe ovocyte 2 izay zygote diploïde ireto avy midingana amin'ny fécondation manomboka amin'ilay atao hoe agglutination miodidina ny ovocyte ireo tsiriniaina lahy ny cellule folliculaire efa miandro izay sa izy mianakavy samy miara mitododo samy miazakazaka ka zay iray tonga aloha io ilay antsona hoe monospermie ka izay iray tafiditra no atao hoe élu vokany mitranga ireo granule cortico mifo ilay ovocyte 2 efa elany dodo efa amantonany izay io no nanopose lasa zygote à 3 rehefa mitoy ny méiose io phénomène io ilay cariogamie anarany afakony hoe amphimixie io no mitondra azy ho amin'ny progestation izay 1 à 7 jours après ny fécondation mandritra izay no miamitombo ilay embryon lasa blastociste rehefa manao division mifindra any amy tranondraza izy sao voaroba de lay utérin no sakafony fa tsy koba vita izay de tonga ilay tena gestation 7 à 12 jours après fécondation eo vao tena mifikitra ilay embryon io ilay atsotsika hoe nidation ny phénomène amseo de tena be diabe toy ny sécrétion d'hormone HCG manomboka mitsiry ireo zanakatodo ny bouton embryonnaire sy ny placenta ihany koa mila mifandanja nefa ireo hormone dia ny estrogène sy progestérone izay lay embryon vao ho lasa foetus rehefa miaina finaritra ao anaty utérus miforona ny amin'ny os cordon ombilical ilay zaza amin'io miaina amin'ny sakafo hormonal miaro ilay foetus ny liquide amniotique manampy azy koa ny corion ratsy aitsy mbola ao tsara ve sa mifanany ihany aza ratsy saina ho afalesitsika zany afaka sy volana deteraky ilay zaza happy birthday io ho andro iray malaza rehefa ela ao ankipo izy ka lasa vétéran de tonga ny parturition na accouchement antony maromaro no mampivoaka ilay zaza ohatra meanitra ny placenta mandefa cortisol ilay zaza ao amboaka ny hormone mikorotana sady mampikoaka vokatry ny estrogène sy ny ocytocine sady mbola ampiany prostaglandine dia misokatra malalaka ny utérus ka mivoaka ho azy avy ao ankibo ilay foetus rehefa teraka ny zaza tsy maintsy kolokoloina amin'ny lactation na koa fampinonona ny prolactine no mampisy ny nonondreny ny ocytocine koa manampy enoeny ohatsika tanora mbola tsisy vakitro mitandrema ianareo so manao terapitro misy fomba ifehezana ny reproduction de ny fanabeazanaizana na contraception misy karazany maro tokoa anie izy ireny anisany izany ny fampinonondreny mahomby ihany koa tsy ampisy afidonaka ny tsy fanaovana firaisana amin'ny fotoana mahalonaka mety ihany koa ny manaraka tetiandro tandremy fizy tsisy resaka raokandro na fimailona stérile na coït interrompu de samy fanabeazanaizana mitovy amin'ny DIU azo atao ihany koa ny mihinana pilule na mampiasa spermicide tsy ampijabaka ny ovule
mitandrema tsara sao misy eo mahay sofera rehefa tsy mazava manatona dokotera mino aho fa sambola lina ianareo ilesontsika androany anefa tapitra atreo ianaro alony lesina fa za maika isabaka satria nitanjonary de samy wafakabaka toko misaotra anao namaky kaye vaovao mifato tsara mandraisa penina maaiza miente ianara sare na yeah wafakabako sir misaotrano ramse fantondra fahalalana be de be wafakabaky anao rasefoa fa te hisaotranreto aza laharana voalohany kopela telma mety tsara koa miaraka amin'ny stara kopindrifa eo kony be any defa mandamma miaraka amin'isy kamma misaotra toko